Ny fiangonana Evangelique Chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao, hanome anao araka ny fonao anie izy. Na inona ilainao, azon'Andriamanitra atao sy omena anao zany. Na hevitra, na famerenana amin'ny laoniny, na fananganana, na fiovana, na vahaolana, na fanasitranana, na inona ilainao, Andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao. Hanome anao araka ny fonao anie izy. Manasa anao ary zahay ho avy amin'ny fitombavaka lehibe mandritra ny volana Jolay, isan-kariva, rehefa talata sy alarobia ary alakamisy, etsy amin'ny raiky sandohana Analakely, amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany. Ny eny amin'ny Chaîne Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany. Tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao. Tsy mitory, tsy misy porofo zahay. Dia falmiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'ity fandaharana ity. Sotranao ny safidy araka aminay androany ary enoko fa hitondra sosy fampaherezana ho anao ny fandaharantsika. Eto am-piandohana dia te hampafantatra antsika rehetra ny amin'ny fotoana lehibe izay rahanao amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne isaky ny talata larobia ary ny alakamisy arivo amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany etsy amin'ny fiangonana Chaîne eo amin'ny Rex Andohanalakely, eo amin'ny cinéma Rex Andohanalakely moa zany. Ho an'izay mety tsy mahita dia hitanao ny tunnel Andohanalakely io dia eo misy cinéma ngezabe io Rex Streets dia ao amin'ny Rex ny fotoanantsika rehefa talata sy larobia alakamisy amin'ny 5 ora sy fefany arivo. Amin'ity volana Jolay ity tsika dia tena manana loha hevitra anankiray mafonja dia mafonja izay nitsoahana vao amin'ny Salamo 20 ka ny 14 izay milaza manao hoe anefa niriny fonao ane izy sy hatateraka ny fisainanao rehetra. Anefa niriny fonao izy sy hatateraka ny fisainanao rehetra. Andriamanitra rehefa hanomboka zavatra dia ao anatin'ny fon'ny olona no apetra ny fandriana voalohany. Baiboly dia milaza tsara hoe Andriamanitra dia miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana. Dikan'izay rehefa hanomboka ny asany Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ao am-pontsika izy no mametraka an'ilay izy, mametraka faniriana tsara ao anatsika izy, mametraka fikasana tsara ao anatsika izy, mametraka hevitra anatsika izy. Ny mpitoro teny toko 7 amin'ny 1:12 dia milaza tahaka an'izao hoe ny zavatra rehetra samy nataony mendrika ao amin'ny fotoanany avy. Dia eto ilay tohany ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Jerevy tsara ozy hoe ny zavatra rehetra samy nataony amin'ny fotoanany, izany hoe misy zavatra apetrak'Andriamanitra ataon'Andriamanitra amin'ny fotoanany dia ohatrany ahoana ny fomba nimboany azy ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony. Tanao hatramin'ny mandrakizay anao, hatramin'ny anjara voatendrinao, ny hoavinao ray manontolo zany dia ao am-pon'Andriamanitra no apetrak'Andriamanitra. Dikan'izany zany hoe raha tosika miresaka ny zava-rehetra nataony amin'ny fotoanany ary mandrakizay nataony tao am-pony. Dikan'izany dia zao isaky ny anao zavatra Andriamanitra hatramin'ny mandrakizay anao amin'ny fotoana rehetra isaky ny naovany zavatra dia ao am-ponao. Ohatra hoe mety tamin'ny herintaona ianao tsy mba naniry an'io zavatra anankiray io fa tamin'ity taona ity tonga tao anatinao tampoka ilay faniriana dia satria nahoana ny zavatra rehetra ataony amin'ny fotoana dia ahoana ny fomba anaovany azy ao am-pony no ametrahany azy, izany hoe ao am-ponao no ametrahan'Andriamanitra izy. Tsy kisendrasendra ny ahitanao an'ity fandaharana ity fa matoa tonga anatin'ny fonao ny faniriana te hiova amin'izay ozy izy ianao hoe ôka izay rangaha ty toka lavo ty kanefa inarina toka mba ho afaka amin'izy leo tsy te tena manolo ianao satria ny olona efa miteny foana miala amin'ny toka fa tamitamikeo lasa manana fandrina anao zaraka te ho afaka amin'ity nefa ohatrany hoe tsy hitanao hoe ahoana ny atao tonga ny fotoanan'Andriamanitra hanafan'Andriamanitra anao ny dikan'izany. Mety efa hatramin'izay koa anao mety manana fandrina raisiko ohatra anankiray hanangana orinasa anankiray, mety manana fandrina handeha hianatra any am-Pitan-Dramasina, mety manana fandrina amina zavatra ray na roa na telo. Andriamanitra rehefa hiasa dia ao am-ponao hoy izy hoe anefa niriny ny fonao izy, anefa niriny ny fonao. Tadio tsara fa io zavatra ao am-ponao io no hamaritra ny mahinao anao tsy hoe io no hamaritra ny statut anao, io no hamaritra ny hoavinao, io no hamaritra ny qualité ny fiainanao, io no hamaritra koa ny relation mety ho anananao, io no hamaritra ny fahitapity ho azonao, io no hamaritra ny zavatra tsara hitranga amin'ny fiainanao. Noho izany aza tsy mitsiniavina ilay ao anatin'ny fonao.
aza tsy niavina fa raha sanatria kosa nefa valifatiny eo anatin'ny fonao te andrava olona te hamoany olona tsy avy amin'Andriamanitra zany satria ny zavatra midina avy amin'Andriamanitra dia tsara sady madio no avy amin'ray ny fahazavana hoy ny bokin'i Jakoba ka tsy ozana hoe niazona anaton'ny foko a mahalifatiny nataon'ny anina mihitsy niazony manomboka be atao poko a tsy manaiko tsony eny amin'ny nataon'ny vato koa fandebanao koa izy nampirafy ana tsy avy amin'Andriamanitra zany ny zavatra ratsy tsy mba avy amin'Andriamanitra tsy zavatra ratsy tsy mba avy amin'Andriamanitra hitanao fantatry satana hoe ao am-potsika ny angian'ny zavatra rehetra dina ny zavatra ataony andefasany eritreritra ao anatin'ny fotsika ny fotsika dia tsinona fa miferitreretatsika lalina andefasany eritreritra ino tsara ny devoly dia tsy malala zay eritreretinao kanefa mety afaka mandefa eritreritra anatsika izy dia mijery izy ny réaction anao sy ny zavatra teneninao na ekenao lay izy na tsy fa izy tsy mahafantatra hoe inona ny ao anatin'ny fonao ao ka zay ny mahatonga lizy hoe ndraindray rehefa korotana ny ao anatinao lasa ohatra misy hevitra anankiray roa telo dia lasa tratry ny confusion azy ianao ny zavatra tokony atao amin'iny fotoana iny dia mivavaka mandrapatonga ny hevitra anankiray sisa tafajanona mazava ao anatinao amin'iny fotoana iny dia mazava hoe io le tian'Andriamanitra ho ataonao io le sitrapon'Andriamanitra tokony ho ataonao averiko tsara raha ohatra ka misy hevitra telo amanefatra ao anatinao korotana be anatinao any Andriamanitra hoe inona ary ny ataoko ohatrany hoe ho ataoko ary ty sa tsy ho ataoko raha ho ataoko ilay izy nefa ohatran'izao tsy ataoko nefa salam'izao ndray ty nefa misy zavatra ohatran'izao fantatrao ny tokony atao amin'iny tsy miezaka manontany foana Andriamanitra hoe inona atao fa mipetraha maka fotoana mety atsasakadiny adiny ray adiny roa aza manaiky alo eo raha tsy renao anatinao any anankiray sisa le hevitra mazava iny hevitra ao anatinao anankiray mijanona mazava iny amin'izay arahana fa any anatin'iny ao anatin'iny no mamatra ny zavatra rehetra mamela aka ten'Andriamanitra ao anao ao am-bokiny hitanao indrisy teo oaboly no toko 7 ka ny andininy 7 zao lazain'ny ten'Andriamanitra toy ny tandindona eny anaty rano mifanahaka amin'ny tarehy dia toy izany ny fanafa ny fon'ny olona amin'ny olona toy ny tandindona anaty rano izy zay mifanahaka amin'ny tarehy dia toy izany ny fanafa ny fon'ny olona amin'ny olona tanao raha ohatra zanao ka mijery rano ianao ohatra dia rehefa mijery le rano ohatra ianao toko ohatra hoe mandeha ny amoron-dreny rano ianao na loha rano anankiray ka mijery miondrika ohatra zao dina ny hitanao eo ny tarehanao ohatra ny fitaratra zany dia ozy izy hoe dia tahaka izany koa ny fon'ny olona ozy izy ny fanafa ny fon'ny olona amin'ny olona dika zany zay ao anatin'ny fonao no mamaritra ny mahay anao anao ny ao anatin'ny fonao ny amaritra ny mahay anao anao noho izany raha sanatria ka zavatra rasy ny anatinao dia izay koa namaritra ny aminao satria toy ny fanafa ny fon'ny olona ozy izy dia toy izany koa ny fanafa ny fon'ny olona amin'ny olona mifamaritra ny anatin'ny fonao zany ny mahay anao anao mifamaritra ny aminatinao zay mahatonga amin'ny teny hoe zay ny mahatonga ny devoly mandefa eritreritra tsy izy anatsika satria rehefa ravany anatsika na feno fikorotanana anatin'ny fotsika dia lasa mifamaritra amin'ino azy ny mahay anao anao raha ratra mibetsaka anatinao dia lasa ohatra n'ino azy ianao ity ivelana mandratra olona raha fitiavana mibetsaka anatin'ny fonao lasa be fitiavana ho azy ianao ity ivelana satria tahaka ny olona mijery rano dia hitany eo ny tarehany dia tahaka izany koa ny anafa ny fon'ny olona amin'ilay olona noho izany zava-dehibe ny fiarovana ny fonao satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe arovo ny fonao mihoatra no izay tokony hitandremana fa avy amin'izany no avian'ny aina ao anatin'ny fo ny voahany zavatra rehetra Jesosy miteny hoe na ny fisainana ratsy na ny fisainana tsara dia vao anatin'ny fon'ny olona baiboly dia mampianatra antsika Matteo 12 fa ny fo no trésortsika ao no arenantsika ao anatin'ny fo no arenantsika avao ny voahan'ny fisainana tsara rehetra avao koa ny voahan'ny fisainana ratsy rehetrarehetra tsy izay miditra mivavan'ny olona ny mahaloto ny olona hoy tsy Jesosy fa zay avao anatin'ny fon'ny olona ka mivoaka mivavany tanao ohatrany hoe raha ao anatin'ny fon'ny olona ao anatin'ny fonao ianao misaina zavatra ratsy foana mety valifaty alatra fijangajangana fitenenany ratsy lolopo ratra fatezerana tsy haiko fakalana fandrinany zavatra tsy dia tsara dia mifanaraka ho azy amin'iny ianao na ny fiteninao na ny olona resahanao na toko ohatra hoe raha pijery Facebook ianao dia zay publication mandeha dia ohatrany hoe zay mifanaraka amin'ny anatin'ny fonao dia iny lasa tianao dia iny commentenao dia ohatr'izay ho azy araka izay anatin'ny fonao ianao fa raha toka tsara indray ny anatin'ny fonao dia mifanaraka amin'izay ho azy ny zavatra hitanao ety ivelany ny fanarahany mampifanaraka ny tenao amin'ny ety ivelany mifanaraka izay anatin'ny fonao azy ilay izy noho izany aza tsinitsinyavy ny anatin'ny fonao fa hifanahaka amin'io ny mahay anao anao
aza ny fiainana tsy manomboka ety ivelany tsy manomboka amin'ny olona fantatrao tsy manomboka amin'ny zavatra nananao na ny tsy nananao tsy manomboka amin'ny toerana misy anao tsy manomboka amin'ny tontolo manodidina anao ny fiainana tsara dia manomboka anatin'ny fo mianara mivelona avy anatin'ny fonao mianara miaina avy ao anatin'ny fonao mianara mihetsika avy anatin'ny fonao fa ny fo no loharan'ny fiainana rehefa madio ny fonao na rasy daholo aza nataon'ny olona ty ivelana na mahafinaritra koa na tsy mahafinaritra rehefa anatin'ny fonao tsara dia afaka mampiseho zavatra tsara ianao satria tahaka ny fanafan'ny fon'ny olona ozy izy dia toy izany ny fanafan'ny fon'ny olona amin'ny olona noho izany inona ny zavatra tianao entinao ambavaka inona ny zavatra be ao anatin'ny fonao ao ny ovan'ny vadinao ve ny ovan'ny zanakao ve ny anananao asa ve satria mety efa elanao ny tsy niasa ny iverenao amin'ny lony ve ny andresenao amin'ny adiny amin'ny tribonaly ve sa inona no olanao zay tena entanao hoe tena sarobahana ary tsy possible amin'ny hery maha-olombelona na mety hoe vita amin'ny hery maha-olombelona ihany na mety koa hoe vitanao na tsy hivavaka aza angamby ianao izy ny fiteniny olo sasan'izay feno hoe ny fiainana dia ara-panahy tongavo fandriamanitra anefa ny rin'ny foninao baiboly dia milaza fa manefa ny rin'ny fony zay matahotra azy izy andriamanitra nefa mifandrin'ny fonao matoka fahavoaranao ny fandaharana ny tenin'andriamanitra zay napita taminao asadiny koa ny fitombavakantsika rehefa latsinainy amin'ny 5 sasany ariva sy zoma am'raiky sy io zany amin'ny 5 sasany ariva dia ny zoma amin'ny 5 sasany ariva eny Tanjombato misy koa ny fotoana manomboka amin'ny alahady ho avy zao dia izy fotoana manokana ho an'ny ado zany eo atsika adoletsanta rehetrarehetra manomboka toko hoe 12 taona na 13 taona pandraba tonga antsika any amin'ny 17 na 20 taona no any tongava daholy etsy amin'ny laskarpa eo akaiky ny sinema raiky sy ihany eo amin'ny sinema raiky sy io dia misy laskarpa teo aloha isan-kalady amin'ny 10 sasany afinaritra dia afinaritra ny fotoanantsika lady amin'ny 10 sasany natokana ho an'ny ado fotsiny io fitombavaka io tongavintsika rehetrarehetra amin'ny alady zao manomboka ny fitombavaka ho an'ny ado rehetrarehetra miaraka amin'ny ado amin'ny fiangonana saina ity zany fiangonana manokana misy ny fiangonana ho an'olo-dehibe ao amin'ny fiangonana saina rehefa le fitombavaka hoe amin'ny enina sy amin'ny 7 sasany amin'ny 7 amin'ny 10 sasany amin'ny 20 amin'ny 10 sasany dia misy koa ho an'ny ankizy kely ao fa misy eto ndray zany misy fitombavaka fotsiny fiangonana ho an'ny ado fotsiny amin'ny alady zao amin'ny 10 sasany ka satsika ray aman-dreny amporisio ny zanakao avy fa baiboly dia mampianatra hoe zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza fa rehefa lehibe izy tsy ho afaka amin'izany intsony ny tena tanjony dia zao dia mbola adoletsanta ny ankizy dia tezaina amin'ny fitiavan'andriamanitra amin'ny fatahorin'andriamanitra amin'izay izy tsy mibrilalela miarakaraka amin'ity rehetrarehetra rehefa lehibe manimba tena etsy be voka tsy manambady sy namany zay be da be nohatran'izany zay mampalahelo tsy sanatria mandatsy izahay fa te anarina zay mety erreur ary anampiny ankizy tsirairay avy mba hitombony amin'ny tahotra n'andriamanitra sy amin'ny fitiavan'andriamanitra zay ahasoa ny fiainana ka ny fitombavaka koa rehefa lady eo amin'ny raiksa dia amin'ny enina 7 sasany amin'ny 7 amin'ny 10 sasany dia nariva amin'ny 2 sasany sy amin'ny 2 sasany na inona zavatra iren'ny fonao andriamanitra anefa nyfandren'ny fonao tongava isaky ny alady fa tena anova ny fiainanao andriamanitra anefa ndren'ny fonao koa izy ary atateraka ny fisainanao rehetra ny Tanjombato dia amin'ny 9 sasany amin'ny 8 sasany amin'ny 10 sasany sy amin'ny 2 sasany raha tsy hitanao misy ny fiangonana saina Tanjombato dia atoroko anao vetivety avy eo amin'ny tetezan'ny Tanjombato io ianao zany hoe rehefa tia Tanariva ianao dia mandeha dia tonga amin'ny tetezan'ny Tanjombato dia rehefa afaka le tetezana mihitsy ianao dia mahita plaque menamena be hoe église évangélique Chaine dia misy pavé miakatra zay dia rehefa miakatra ny pavé ianao dia manisa poto ray roa dia misy sapanana amin'ny vily à droite tsy lavitra koa izy fa voatafakatra eo ambony kely eo dia misy sapanana amin'ny vily akavanana dia mandroso ianao mandroso dia rehefa tonga ao alolo kely ianao dia misy trano avo be fotsifotsy misy banderole ngeza be misy sariny amin'ny vady hoe fiangonana Chaine tonga soa dia misy vavady malalaka be dia ao ny fiangonana misy parking malalaka be ao zay ombony tomobile atsika rehetra zay ny fandarantsika androany matoky fanasoanao ny fandarantsika samy mitomba fahasoavana veloma tompoko ny fiangonana évangélique Chaine dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao anome anao araky ny fonao anie izy na inona ilainao azon'andriamanitra atao sy omenanao zany na hevitra na famerenana amin'ny laoniny na fananganana na fiovana na vahaolana na fanasitranana na inona ilainao andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao anome anao araky ny fonao anie izy manasanao ary zahay ho avy amin'ny fitombavaka lehibe mandritra ny volana jolay isan-kariva rehefa talata sy alarobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandohana analakely amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany ny eny amin'ny Chaine Tanjombato indray dia rehefa talata
amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany. Tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao. Tsy mitory tsy misy porofo zahay.